Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andria fiadanana ao ara verintsika kely aloha zahay aingany ny anarany dia atao hoe Magaga mpanolotsaina Andriamanitra mahery zay andria fiadanana ka rehefa misy zavatra manahirana anao zany dia Andriamanitra mahagaga eo akaikinao io foana manolotsaina anao izy indrindra amin'izao fianarana vohiditra izao raka izy dia Andriamanitra mahery koa izy tsy matahotahotra mihitsy rehefa misy zavatra atao dia rainy mandrakizay satria fitiavana mandrakizay no tiavan'i Jesosy antsika raka izy ary andria fiadanana miantahanta eo am-pototry ny Jesosy eo antsika rehefa misy mampahorory antsika voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amen. dia mbola mampitombona mandrakariva amintsika rery havana ny 14 ihany. Raha mitovy moa ny baibolintsika dia eo amin'ny pejy 900. Rehefa hita ary zany dia vakiana mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hanome anao araka ny fonao ane izy ary hatateraka ny fisainanao rehetra. Amen. Dia ho tateraka aminareo tsirairay avy ane zany mba hitondra fiadanana sy fanambinana ho anareo. Andeha ary tsika rehetra hiara entana hitsangana hitondra mbavaka ho azy ireo. Vavaka tsika tompo, mbola tsy mitsahatra midera sy mankalaza manome voninahitra anao hatrany zay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra zay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sady tomponay ny mpanjakanay ary zoko malalanay. Misaotra anao zay noho ny amin'irety mpanomponao maro be androany tamin'ity fidirana maraina ity, mihazakazaka manantona anao ito amin'izao ny tempolinao masina zao misaotra anao amin'ny fony tanteraka Jesosy ary indrindra mankasitraka indrindra anao noho ny tsingerin-taona maro samihafa na naterahana zany na mary azy ka dia falo ny fony misaotra anao eto amin'ity toerana ty enina tena mety misy ara tsy navita nanoratra fa mankalaza sy misaotra anao any am-pony izy satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Tsy noho ny heriny, tsy noho ny tanjany, tsy noho ny fahaizana mampalalany fa noho ny famindram-po rery reny izany natratrarany zany andro zany mankasitraka Jesosy. Indreto zay fiangonana ray manontolo mitondram-bavaka ho azy ireo Jesosy mametraka azy eo am-pelantananao Jesosy, ao ny fangatahana, ao ny faniriny, ny mangataka fahendrena, ao ny tokantrano, ny fianarana, ny asa fivelomana, ny fahasalamany samy apetraka fenao am-pelantananao Jesosy. Ianao ane iaino ny vavaka raha natanteraka ny teninao hoe ataoko samy hafa ny manompo azy sy ny tsy manompo mba ho tsapany Jesosy, ho tsapany izy ireo tsirairay avy. Fa raha eto amin'ity toerana ity tokoa no mivavaka dia miaino azy any an-danitra ianao ary manome valim-bavaka ho azy ireo tsirairay avy. Mankasitraka Jesosy mpanomponao zay no mangataka izany ary mbola vonina hanompanao hatrany mandra-piala amin'ny fofinainay amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Petraka ny fiangonana tompoko. Eny tompoko dia mirahaba tsy rehetra indray miona tahaka an'izao dia efa miteny ho anareo sampany satria fa sefefisany no tsy tonga raha tsy diso Tabita koa zay vao nandeha mbola tsy tonga zay rehetra makany androy dia tena manafatra mihitsy fa raha tsy mitondra mpandika tena ianareo aza makany lany andro fotsiny lany vola fa iny faritra iny tena tsy mahay fitenitsika fa amin'ny teny zay dadara manana anankiroa isak'izay miteny dia sika dika teny mihitsy teny tamin'ndrareo miteny teo raha ohatra ka ao ina anarany ao fordofany tapo tanàna saika mpiavy daholo ny betsaka ao ainy ny fitenitsika fa ny ambany volo rehetrarehetra iny andro isa tsy ombe rehetrarehetra iny
mandainga zay milaza fa mahay ny fitenitsika miteny mafy de mafy de mafy zao pastera taty amintsika nampianatra zay reko le oloam-piangonana miamivoaka arao kely hoe le tsy hoany akaiza reny olona mivoaka reny lasa izy natory daoly amin'ny sapitao tokotany eo nandray olona a rehefa aveo hamaninona ho anareo mivoaka tsy misy ainay pastera zay zavatra lazay natao na ray aza mpandika teny no miteny zany efa nanafatrafatra mihitsy zareo zany hoe raha misy tsy hainareo atsanganony tanana zay ara de tsy fantany de lasa mivoaka izy everiny famiterona azy ony zany zay fa miteny zay tsy misy mahazo mandeha lany andro lany vola miteny tamindreo namatsika zay nitorite sy nampianatra ny tany zozonareo lany andro lany vola tabataba fotsiny atao am-piangonana fa tsy misy mahazo reny olony reny ary sahirana mihitsy satria tany amiko daoly no miazakasaka miresaka izy rehefa aveo satria ny amiko misy mpandika teny anankiroa raha vao miteny kosa de saiko dika fa tsy azoko mihitsy de jesosy ihany ny haiko akoatran'izay tsisy haiko de zay no tonga hiteny hoe tsy misy mahazo makantsony raha tsy misy mpandika teny io hira ataonareo io aza tsy maintsy miteny aloha nareo hoe zao nidikan'izany hira olazainy aminareo zany zay izy vao miaino fa raha tonga tsika de mihira mizaha fotsiny ataony am'zany fa sao de mahatiantoka jesosy zay mahatiantoka jesosy nareo lany vola lany fotoana sotra to miarabantsika rehetra indray fany re jesosy miona aminao zany aneny fifaliany asa raha tsapanao zany fifaliany zany zava-dehibe amin'Andriamanitra mahafantatra anao zatra miresaka aminao zatra mananatra anao tsy maintsy voarainao zay misy filasana vetivety tompoko tia zay tompon'ny fiara 53 TBU Hyundai i30 de mba akisaka kely azafady tompoko 53 TBU Hyundai.
dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manonona ny fahasoavan'ilay Andriamanitra ray sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika tsirairay avy dia toy izao indray ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika avy amin'ny atoko-pihira fanasy ny fifoazana afafi ny afafi dia maneho etoana ny fisaorana manokana ny ray aman-dreny dada pasteur Randrena Tandro Jean Joseph ny tonia amin'ny fiangonana Taninanandrano sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra tamin'ny fanohanana ny fananganana ny fiangonana FPVM tsara maraina ny fitokanana dia ny asabotsy 5 oktobra 2022 mbola misy ny ezaka tao dia ny W sy ny fanaka ao am-piangonana ny WC sy ny douche ny tamboho izay ezahana mialohan'ny fanokanana maniry indrindra ny fiarah-miasantsika rehetra ary manantena ny anjara biriky avy amintsika no sady mirary ny fahasoavan'ny tompo Jesosy ho antsika rehetra. Avy amin'ny fitandremana foiberen'ny Taninandrano ilazana isika vahoakan'Andriamanitra fa amin'ny alarobia 7 volana septambra izao ny fisotroana ny rano Jesosy koa samy mitondra vera GT sy rano ho amasinina hoy ny tompon'andraikitra. Avy amin'ny sekoly alahady ilazana ny mpampianatra sy ny dekôrina mpiansa fa anio no anatanterana ny fampiofanana voalohany ho an'ny taom-pianarana 2022 sy 2022 ao arian'ny fitaom-pivavahana voalohany ny fotoana dia ao amin'ny premier étage ho an'ireo 20 taona no miakatra mpandray fanasan'ny tompo dia anio ihany koa ny fandraisana anareo mandritra an'io fampiofanana io ireto ny daty mila tadidiana alahady 14 septambra fampiofanana premier étage ao arinan'ny fitaom-pivavahana voalohany ny asabotsy 20 septambra fisindana sy fampiofanana fahatelo ho lazaina eo ihany ny toerany fanamariana mila atrehana avokoa ireo fampiofanana intelo misesy ireo. Filazana avy amin'ny say ihany ilazana ireo olona na tanora 20 taona no miakatra ka nahazo antso na maniry amin'ny mpianatra sekoly alahady fa ny fandraisana anareo dia anio alahady 30 aogositra ao amin'ny premier étage aorian'ny fitaom-pivavahana voalohany. Avy amin'ny collège privé FPVM Fiotazantsoa ilazana ny mpiara-mivavaka rehetra fa manomboka ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana vaovao 2023 ny fisokafan'ny birao dia manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 12 ora isan'andro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ny alarobia kosa dia ny tapany maraina ihany koa satria efa vita amin'ny fanatazana ny fanatitra dia iroso amin'ny fanolorana izany isika. Dia mamerimberina foana Jesosy zay tonga eto amintsika fa zany io jusqu'à tianao averina foana zany asena averina foana ho tafaratsaka anatin'ny fotsika zany fitiavany atsika zany tsangantsika rehetra.
teka ho an' jesosy sika avaka sika zay jesosy ny vitanay raha ny fitiavanao anay isan'andro isan'andro vaovao isa maraina tsapanay zany a tena ao anatin'ny fonay mihitsy ny misaotranao fa lehibe ny famindramponao aminay tsy mba mavary fity zay jesosy zay ny fanatitra vitanay ho anao ao nanao ny tena lehibe tokoa mitondra ondry osy fa ny tsy nanana afa-tsy voromialala fa nankasitrahanao daholo zany satria vokatra ny fonay dia mba tavitahaka zany zay jesosy na kely iny na be iny fonay ho anao ampitombo zany hiasa be dehibe eo amin'ny taninao amin'ny fiainanay tsirairay avy ahitanay fa mankasitraka anay ny tomponay sotra jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina 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 Jehova tompony maro enja amrehetra apetraka isika avy amin'ny FPVM ampahitrizina tonga indray ny ty ny fidiran'ny tao-pianarana vaovao 524 enina sy araka ny efa fanaontsika FPVM rehetra hatramin'izay dia tsy misalasala izay tompona andraikitra ny zazakamboty ny pasteur ny taleny sekoly ny mpampianatra sy ny mpandraharaha no mangataka fitaovam-pianarana toy ny kitapo cahier solaitra lacré trousse crayon de couleur règle gomme sy izay rehetra ilaina mikasika ny fampianarana ho an'ireo zazakamboty izay ampianarana maimaim-poana ao amin'ny sekolitsika FPVM Fiotazana apahitrizina marina fa manomboka amin'ny kilasy garabola ka hatramin'ny kilasy fafito ireo mpianatra izay be azona ao ny fanomezana rehetra na zavatra na vola omenao dia aterina ao amin'ny branche secrétaire Taninanandrano varavarana voalohany ambany tohatra ary isy cahier andraisana izany dia misaotra anareo mialoha ary manona fiadanan'i Jesosy tompo ho anareo avy amin'ny FPVM fiderana famonjena Vinanonony ilazana isika fa ny fiangonana FPVM fiderana famonjena Vinanonony dia hivarotra billet déjeuner concert amidy amin'ny vidiny R9 izay dia ho tanterahana ao amin'ny 4e étage amin'ny 4 oktobra ho avy izao koa manantena antsika rehetra mpiara-mivavaka mba handray anjara amin'izany fa ny vola azo amin'izany dia hananganana fiangonana FPVM fiderana famonjena Vinanonony marina fa io billet io dia amidy eo amin'ny mpivarotra baiboly avy amin'ny synodam-paritra Mananara Avaradrano Mananta Tobomasana Bodanerana famonjena hiatrika fanokanana eny amin'ny Tobomasana Bodanerana famonjena isika amin'ny volana oktobra izao koa antsoina isika promotion rehetra notokanana teny sy ny zanakam-pielezana rehetra mba hamonjy ny fivoriana fanomanana izay ataony asabotsy 9 septambra ao amin'ny fiangonana reniny Taninanandrano aorian'ny fotoana fampianaran'ny ray aman-dreny lehibe Dada Randrenatoandro Jean Joseph koa manantena ny fahatongavantsika marobe amin'izany fotoana izany mba ho voninahitra Jesosy rery ihany avy amin'ny FPVM Foibe Taninanandrano ilazana isika fa efa nivoaka ny boky vaovao mibeba fa efa tonga ny farany boky nampahafantatra antsika amin'ny fibebahana amin'ny fahotana mamela eloka ve Andriamanitra misy ve ny elo sy ny afobe fijoroana vavolombelona sy ny sisa ny mpanoratra dia ilay efa nanoratra ilay boky hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra boky mora vakiana mahaliana natao an'ireo olona rehetra vidiny R1 amidy eo amin'ny mpivarotra baiboly Taninanandrano reto indray zanako ny Vampierre Ramatora Vaosolo Milaine mianadahavy andaniny Ramatora Zafy Mananjara Rota Andriamatora Kotomalala Herilanto Ramatora Veroanta Malala Zaka ankilany dia faly manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakotony Rina Manantena Sata sy Rakotomalala Ndroso Heridoky izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 9 septambra amin'ny 7 ora maraina Ramatora Antanandrasana Verimalala andaniny Ramatora Zanatsoa Randriamatora Kotomandimby Edouard Ramatora Zanarso Odeta ankilany dia faly manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fararakitra 3 alina ariary
raha velo Arsoa Louise dia nodimandry ny talata 9 Aogositra rehefa nampindramina ny fianakaviana nandritra ny 20 taona hoy ny iraita-po aminy izay soloitenany Raherively Jean de Dieu Mivady sy ny zanaka amanjafiny Dekona groupe 3 ary ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa voalevina atao Imaola Vohitsara. Raha vao Aromanga Loholona vadana velan'ny Tokolarandria Manatsoa dia nodimandry teo amin'ny fahavalon 20 taonany ny alareo ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno anareo rehetra tonga nidododo sy nampahery ary nitrotram-bavaka tamin'ny namoizany ny ava-malalany Randriambelson Emile mpiandry promotion malalan'i Jesosy ilay Andriamanitra manankirepasoavana ne amaly fidianareo ary mialatsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso no ny afenondra amin'ny tratra antso no ny afenondra amin'ny be loatra dia makasitraka indrindra tompoko. Fisaorana ny ray aman-dreny be loatra dia makasitraka indrindra tompoko. Fisaorana ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana manontolo any Randrianay Vomanana ny antarezanareo azy ireo karatanana sy zaridaina ary ny vavy sady anasa lamba raha mahalinanao izany dia antsoiny telefona 034 40 644 77. Tolotrasa ihany izao tompoko dia vehivavy 20 taona mitady asa kilasy mandry efa mpandray fanasan'ny tompo mpiomana dingana voalohany numéro azahoana azy 034 49 201 65 na 038 23 373 23 dia toy izay indray raha raha tito amin'ny fiangonantsika voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia reto indray ny mpanompo n'Andriamanitra nanolotra voady sy rakom-pisaorana. Jesosy io iny misombony tamin'ny fanomezanao tamin'ny taom-pianarana vaovao. Roa alina ariary ka ndray alina ariary ho an'ny dada, ndray alina ariary ho an'ireo ankizy any am-pahitrizina mangataka vavaka. Ho an'ireo izay nanoratra nofy efa nomena ny dada, tsy misy anankiray nanolotra izy 2 alina ariary. Tiako misy anankiray nanolotra izy 5 ariary ho an'ny mahantra. Satranao Jesosy no ny fitiavanao ary misaotra ny anao ihany koa fa afaka baka soamantsara ary mankasitraka ihany koa na dia tsy afaka ary zokinay dia mankasitraka anao foana satria izay ny fantatrao fa mahasoa azy. Saotra Jesosy 5 ariary atolotra ho an'ny dada raiso fa vokatry ny vo. Misaotranao Jesosy tamin'izay rehetra nataonao taminay sy izay mbola ataonao aminay 2 ariary. Jesosy misaotranao no ny falombavaka sy ny fitahiana ary ny fahasoavana izay nomenao anay. Matoky anao hatrany mpanomponao. Misaotra Jesosy amen. 10 000 ariary ho an'ny fiangonana Ambilobe. Ampahafolo-karena 40 000 ariary ho an'ny pasteur José Alain. Misaotra Jesosy fa vita ny tafika masina niaraka taminay ianao ary tsy nandaonay mihitsy. Misaotra indro mena ny fifoazana 15 000 ariary. Salamo 103:1. Misaotra Jesosy fa mbola nafahanao baka. Amen. Manolotra 10 000 ariary. Atolotra ho an'ny sary sy feo 20 000 ariary. Misaotra Jesosy fa na dia mafy ny blokage ataon'ny devoly sy ny tafika ataon'ny fahavalo dia nitahianao ny asa fivelomana ka faly ny fo manolotra fanatim-pisaorana 30 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny dada, 10 000 ariary ho an'ireo Dovio-Tazantsoa, 10 000 ariary fitianana voninkazo mangataka vavaka fampahirezana ka horesy ny fahavalo rehetra. Misaotra Jesosy fa namaly vavaka tokoa ianao ka nahafahanao ny baka izany dia voninahitra ao irery ihany. Amen. 10 000 ariary ho an'ny KSF. Tsy soratra 20 000 ariary. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho atitsika ihany. Misaotra koetsaka Jesosy fa nomenao alternance ny zanako dia mametraka ny hoaviny rehetra eo am-pelatananao taio ny fianarany rehetra. Bisou mampbe Jesosy 20 000 ariary ho an'ny sary sy feo. Misaotra Jesosy fa mihaino vavaka ianao ka navita ny tafika masina ary nataonao afaka baka ny zanako. Apetrako aminao ny toy ny fiainany rehetra. Indro 10 000 ariary ho an'ny dada, ny 5 000 ariary manolotra izy 10 000 ariary ka 5 000 ariary ho an'ny dada, ny 5 000 ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra Jesosy fa afaka baka ny zandry kelinao 5 000 ariary ho an'ny sary sy feo. Tsy soratra 20 000 ariary. Ity Jesosy ny ampahafolo-karena
ho anao misaotra jesosy fa ny famindramponao 20 000 ariary ka 10 000 ariary ho any dada 5 000 ariary ho any sahirana ary ny 5 000 ariary ho any sarofeo misaotra jesosy amen otranao jesosy fa afaka iny fona jesosy ny amin'ny tsy mety nataonay ka nampalahelo anao apetraka ampelantananao ny fikasanay anao ny asa vaovao ianao ny olo-tsainanay amin'ny fampandehanana izany apetraka ampelantananao koa ny ankohonako ny fiainam-panany fahasalamana ny asa efa indreny izay mba aizanay mitondra tena ka anao nysitrakao misaotra 1 000 ariary ho any sarofeo ary ny 5 000 ariary ho any mahandro tsy soratra 2 000 ariary misaotra jesosy fa nandresy izahay tamin'ny ady tany izay nividinay mbola mametraka foana ny adinay ampelantananao izahay misaotra ny tompo matoky manana anao 100 000 ariary ka ny 10 000 ariary ho any dada non ny 20 000 ariary ho any dada ny 20 000 ariary ho any asa-pivoazana 10 000 ariary ho any pasteur fanantenana 10 000 ariary ho any fiangonana ary ny 40 000 ariary ho any sosialy vavaka tendrombohatra salamo 103:1-3 voninahitra ho any jesosy reriany no afahako manolotra izao vola izao ho any jesosy malalako 20 000 ariary misaotra sy mankasitraka indrindra jesosy no ny famindramponao sy ny fitiavanao anay misaotra jesosy fa matony zanakay tsy afaka baka dia mbola misy tsy ampy aho ampianaro izy mba hifikitra aminao mandrakariva ampianaro izy atoky anao misaotra jesosy 30 000 ariary atolotra ho any dady tsy soratra 30 000 ariary ity tompoko jesosy ilay nasain'i Jehovah ataoko miaraka mifanatitra hosorona ho ahy sy ny taranako ao anatiny resy jesosy fa tena izy 53 000 ariary misaotra jesosy fa lafo ilay fiara ity misy ampahankely amin'izany ngataka izahay mba ho ampinao amin'ny fanamboarana atao amin'ilay fiara iray sy ny mba avoaraisy zanakay amin'ilay asa misaotra jesosy 30 000 ariary ka 15 000 ariary amin'ny pasteur Maeva ary 15 000 ariary ho an'ny fiangonana tsy soratra 5 000 ariary misaotra jesosy fa afaka fanadinana baka soamantsara 5 000 ariary ho any dady tsy nanoratra nofy nanolotra izy 2 000 ariary tsy soratra 5 000 ariary misaotra anao jesosy fa noho ny soa lehibe izay nataonao taminay andriamanitra mamaly vavaka ianao ka nafahanao BPC seconde tsy antsoa ary nafahanao baccalauréat isanda sy irintsoa ary ataonay ahoana ny tsy saotranao noho ny cadeau lehibe izay nomenao any sanda izay fiara starex izay nisarihana omaly tao amin'ny 4e étage mba homefaindrena ireo zavikeliko ireo ka iny misy vola 20 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny toby Ambatondrazaka ary ny 10 000 ariary ho an'ny dada tsy soratra 30 000 ariary misaotra betsaka jesosy fa no tanterahany tampoko ny teninao tao amin'ny salamo 32:8 dia misaotra jesosy fa afaka baka avec mention dia apetraka feona ampelantananao trany mitony fianarana misaotra jesosy 5 000 ariary jesosy io misaotra anao fa mbola tsy nataonao afa-baraka ny mpanomponao fa nataonao afaka baka soamantsara dia mbola apetraka eo ampelantananao ny fianarana rehetra izay mbola ho ataoko 2 000 ariary ho an'ny mahandro misaotra anao jesosy ny amin'ny fahasalamana sy ny fitahiana omenao anay isan'andro mangataka izahay jesosy mba afao amitrosa mangataka ihany koa mba androso ny fidiram-bolanay misaotra jesosy amen 5 000 ariary ho an'ny asanao misaotra jesosy ny amin'ny famindramponao ka natratrarako ny amin'izao finjikerena ny taonako izao mankasitraka ny amin'ny zavatra nandalovana hatramin'izay sy ny mbola ho avy ny amin'ny fahasoavanao mino tompo ao fa tsy andao na foy anay mihitsy ianao mba tanterao jesosy ilay nangatahako taminao manolotra izy 6 000 ariary ho an'ny alitara masina misaotra jesosy ny amin'ny famindramponao ny fahasoavana no natoy zao ahy voninahitra ho anao jesosy ka nivalianao mivavaka nataoko dia tafiditra mpianatra piloty aho dia mangataka olona izay mahalala tanana tompoko afaka manampy amin'izany fianarana izany dia napetrany ato numéro-ny manolotra izy 500 ariary ka izay lina amin'izany dia afaka manantona ao amin'ny birao misaotra betsaka jesosy fa afaka baka ny zavikeliko tahiko ny firenenay 1000 ariary ho an'ny fiangonany salamo 116:12 fa folo ny pension 80 000 ariary misaotra jesosy tamin'ny rehetra nampandalovinao taminay 2 000 ariary
omena ny gaetama na vita tafika masina sotrapiazaka jesosy ny avitiavanao ny ankohonako no tahinao tamin'ny ady izay natrihany voady atolotra ho any dada 2000 ariary jesosy ny tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay tsy ireo amin'indra fonao jesosy ny fianarako mba ho fitasoman tsara ny fanadinana ro tsara ny vokatra indrindra koa sitrana ny aretiko tiako ianao jesosy mangataka vavaka ho an'ny fianarana sy ho an'ny fahasalamana 6000 ariary ka 3000 ariary ho an'ny dada ary ny 3000 ariary ho an'ny asam-pifoaza ary farany misotranao jesosy malala ny amin'ny fitantananao amin'ny fiainanay mangataka izahay ny mbola iahinao ny fiainanay amin'ny lafiny rehetra de 20000 ariary ka anangona ny ananganana ny tempolonao any ambanivohitra isan'ny volana tolony izany raiso ho voninahitrao amen efatra am'roapolo am'zato ny fitambaran'ireo voady voaray tamin'izao maraina izao telo ambin'polo teto amintsika valo amin'ny telopolo tao amin'ny rihana voalohany raika ambin'ny folo tany amin'ny rihana faharoa roa ambin'ny folo tany amin'ny rihana fahaefatra ny voninahitra ho an'Andriamanitra irerana tia misy filazana tsy voalaza teo ilazana isika nahita karatra fandraisana pension karapanondro amin'ny anaran'ny Randrianak Johnson sy Ravelako Solona Laotsina mba hanatitra izany emprao sotra tompo teny voninahitra ho an'Andriamanitra irerana ianareo rihana voalohany hoe mbola tsy vitangana ianareo zay sotra tompo reto indray ary ny nofotsika tandremo fa milaza foana aminareo sasany manao hoe tsy ilaina mihitsy miresaka zany nofo zany dada ay tsy ilaina koa zany ny mivavaka amin'i Jesosy zay ny dikany mivavaka ianao dia mamaly anao izy nefa tsy henonao le teniny tsy henonao le valim-bavaka dina fotsiny natao taty dina fotsiny natao taty amba tsy holeko mihitsy zany hoe ina koa zany nofonofo zany ajareo fa tonga dia hoe inareo zay manonofo rehetra hony dia makanesany amin'ny dady raha tsy miteny an'izany eto Jesosy no miteny dia eto koa ny ilazaina azy filazana voalohany aloha dia ny sekoly feotazantsika hony dia isan'ny tena mokatra be mihitsy reo zaza hitanareo le classe de septième dimy reny le nahitan'i Jesosy afaka CP daholo izy hatramin'le kely biletika iny ary tafiditra sixième daholo sady fahavariny zany raha ny zay rehetrarehetra afaka CPR hony dia tafiditra sixième daholo dia zava-dehibe zany tompoko dia misaotra zava-dehibe zany misaotra tompo amin'ny Jehovah-volombelona hony ty olona aloha tamin'ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy taminy satria izy hony dia silamo nisitraniny Jesosy teto narary any diraka teto dia sitrana dia resy lahatra dia natao batisa nanjaitra mpanafanasan'ny tompo fa ny nafaly aho izy dia faly be dada tamin'ny nofy ny Jehovah-volombelona misaotra Jesosy dia mba misaotra anao hoe faly mihitsy Jesosy nandray anao ary faly izy mandray ny fijoroana vavolombelona nataonao dia mahereza ary aza miova tsony za dada nanofy niditra tao amin'ny WC hony tany ampiasana tao amin'ny WC hony fosse septique fa tsy lavaka be zany tsy sa niditra tao azy fa misy zavatra natsetsiny olona tao amin'le mifony jefotsy teo amin'le lavaka ohatrany mihetsika ilay izy niantsy olona aho hijery sy hanala an'ilay zavatra no ny voaiko dia zaza kely mbola velona mahafatifaty kely ny tao mba tsy sempotra tao ary ty hoy aho dia nikarakarako teo ilay zaza so ihany fa tsy WC lavaka fa angamba maty tao
izy. Miteny aminao a madama angambitera sy diso za ianao zay nanonofy an'io a dia milaza aminao Jesosy fa ao amin'io WC-nao reo asana fanjakana na iza na izy io a isy olona anary zaza azariana raiso ho andraikitsao zany dika ny nofinao fa raha mitabataba fotsiny eo anao hoe mio tio dia avelanao le zaza dia maty eo a dia bedin'i Jesosy ianao am'izay raiso ny andraikitra. Za tantara nanonofy a nipetraka ao anaty kirihitra anankiray tsy alabeny fa ivaiva fotsiny ihany. Misy lehilahy mipetraka ozy eo akaiky kanefa tsy fantatro jereko n'ilay azo feno bibisondro fa tsy bibisandy bibisondro efa misy miakatra amin'ny akanjoko. Fantatrareo zany bibisondro zany angeza be mitsiny izy sady miakatra amin'ny akanjony. Latsaka daholo n'ilay izy za fa nakifoka dia latsaka daholo izy rehetrarehetra zay niakatra tamin'ny akanjoko dia andivoaka ilay olona dia ivoaka n'ilay ala hony aho a dia nahita vehivavy ninambary dia nangataka hena taminy aho a dia nomeny hena kely dia ozony aho hoe ampio fa tsy ampy aho io dia napiny nefa tsy saroko fa nihinana izany. Zao a jereo tsara nge ny hoanareo mijery télévision cuisine africaine angamba jereny re zareo cuisine africaine izy reo africaine zany a dia maka an'ireny bibitsony reny be mihitsy ray lapoaly dia endasiny dia hohaniny. Fa akiriko anjereny zany oza hoe pioany io fa taty arina vao fantatro fa ay zareo afrikanina reo zany a le zavatra bibikely bibisonjy rehetra reny le fanday le fanday le matsiravina be mijery azy reny alainy zareo reny a dia endasiny daholo fa mahasondry. Za tsy mbola ninana ianao zao ny asian'i Jesosy mihinana na volohany malagasy reko dia mba ilazao a tandre miso manao hoe tsy nanan'io a dada fa mba nisy tontondro ny vavan'i Jesosy ianao raha va manohatra azy fa io a fahasalamana amin'ny tenanao io. Betsaka mihitsy ny mihinana an'io ary dia sasany ara mihinana azy velona mihitsiny fa dia mahagaga fa mba handramo a dia mba ilazao zahay hoe ohatran'izany tsirony mba ampahirizana ny olona. Fa ianao ilay nihinana hena dia nomena hena kely dia ohatran'ny sositra ianao hoe ataovy bebe tsy tiany Jesosy mihitsy ianao mihinana hena fa bibitsonjy hohanina mahasolo fahasalamanao ane zany. Raha vao tsy mihinana an'io anao dia tezitra be Jesosy hoe ianao tsy miainao a ka ina ny aton'ny ivavahana. Za dada nanofiko misy hoe yaourt anankiroa dia jus dia nisy anan-drano tao zay zany yaourt anankiroa dia jus dia nisy anan-drano zay tao anatin'le yaourt zany ary vola 18 000 ariary. Ina moa ny hira 18 000 ariary 180 azafady kely le firana kely hoe hira 180 dia avy eo ary nanonofy any dada teo amin'ny alitara nanao akanjo pastoral dia hoy hoe fa manino ny dada no tsy mitsodrano nefa dada miandry aho mariko fa za dia piomana dingana faharoa. Le yaourt no a
sy asiana anan-drano. Ny anan-drano ono ory zareo mpandinika momba ny fahasalamana. Ny anan-drano ny anana farany zay tsara indrindra. Raha mihinana 100 grammes ianao ohatran'izy 100 grammes zany fehezany kely. Raha mihinana an'izay hono ianao na atao crudité lasary na andrahoana na endasina na atao lasopy, de misy vitamine be lavitra no ny anana rehetrarehetrarehetra sy ny hena rehetrarehetra, ary tena mampatanjaka be indrindra. De io ny asian'i Jesosy hoaninao a. Matoa ianao manofy yaourt de tsy ampy calcium ianao zay, fa mbola misy koa tsy ampy eo amin'ny tenanao a, de anan-drano, de misy jus de fruit. Ianao zany sady tsy ampy mamy a, tsy ampy calcium. Deo ary le vola 180 000 ariary de jereo ny ira 180. Ny tompo raha vonanao veloma taty tany namela ny mpananatra hoarina, de tonga izy anome hery mahasoa, de hery fanadiovana ny fo. Hery fanadiovana ny fo zany mahatsara fo anao a, mihinana ny yaourt asiana anan-drano ary jus de fruit kely. Io le irany message, io message alefa Jesosy aty amintsika hoe io ny tiako lazaina aminao, mahasoa ny fahasalamanao io. De raha tsy mihinana an'io anao a, marary fo, de aza makany amin'ny dada tsony, satria anontany anao a hoe efa nataonao ve ty zavatra nampanaovin' Jesosy anao ty? Ka rehefa tsy nataonao io a, de tezitra be aminao Jesosy, ka raha makany amiko ary ianao a, de vao maika koa tezitra izy a, satria tsy mety miainao azy a ianao. Dada nanofy hoe any ambanivohitra misy rano inona rano mananary iny reny rano iny zany, de nanofy hoe misy bibilava karazany maro tao anatin'io rano io. Ritra tampoka nefa io rano io a, ka nivoaka daholo re biby rehetra, ka natahotra daholo ny olona rehetra. Za kosa tsy natahotra fa avy hatrany de nandroaka de volo tampoka teo, de nipotra avy any dada nanao akanjo fotsy, namirapiratra be ka niteny hoe eo fa apiko anao. De niaraka nandroaka devolo sika sy dada, de nangina niaraka tamin'izay ny rehetra, ka lasa tampoka. De dada raha nisy sampandalana roa ka ilay ao anaty afo, de ny ray a nandehananao lalana volamena, ka nidify tsy hitatsony a ianao. Mariko fa mbola tsy piomana le ianao nanofy nandroaka devoly ianao a, ny tanan' Jesosy mitsotra hoe avizany zanako zany a mba hiara hiasa amiko. De le mpimasy ataony aminao, de zao hoe ianao a, ianareo mipetraka amin'iny mananara sy vaky ny mananara iny zany, satria be dehibe tsika mipetraka amin'iny aniny, adiditsika mihitsy zany a, ny tsy maintsy mandroaka devoly amin'io rano io, fa feno bibilava, zany hoe ody mamono zany rehefa bibilava. Ho antsika rehetrarehetrarehetra tany namorona ne misy an'ilay zazakely lalao rano de lasany zazavavin-drano ao hery taona zay, zanaky pasterany io a, hery taona zay a, tsy hita le zaza, tsy hita hoe maty a, tsy hita hoe velona. De nanao a distance tsika taty, de nisy olona avy any nyteny hoe hitanay le zaza mila anao amoron-dranao, fa aingany ianareo. Ka le misy an'ray aman-dreniny a, mbola mandeha tongotra adiny ray, de tao afaka adiny ray a, le ray aman-dreny tonga, le zaza tsy hita fa niverina ny anaty rano. Ao am'izay ho antsika rehetrarehetrarehetra fa efa nilazan'izany tao amin'ny ao amin'ny a distance, de
nanofy aho le izareo katezo mihitsy ny tany raha tsy zany istika vahim iselika ny tany de nanofy aho osy io le zaza ao anaty rano a misy biby be tsisy masony tsisy ny vava raha kofa mitanany be deabe ohatran'izao le zaza de tsika ho ny mandroka devoly hoe miala de osy le biby hoe tsy aleto mihitsy ary tsy omeko anareo ty e de nanofy aho osy nahita sabatra raiso sabatra io le feo tsatony am'rano io sabatra io de vo nysatoko tamin'ny rano io sabatra io a de nitsoka le biby de zay nefa teneniko hoe tsisy afatsy zay atao fa fanaviny ampianso anyreniny a zany ainka natao misy olo tena telefoninareo a zao de zao tsy afaka makany ao izy reniny fa mbola misy herinandro zay zany misy mpiandry efatra any i mpiandry efatra io a mitondra zava-maranitra na lefina na sabatra eo amoron-drano de miaraka mety an-tananarivo amin'ny adistance ambony eo miaraka amin'ny anara Jesosy tsatona ny sabatra le rano de andositra am'izay io araka ny tenin'i Jesosy a de ivoaka le zaza fa le renina moa zao mbola eto an-tananarivo ka de miteny zany aminareo a mba arao zay lazay ny tompo anao fa mahasoa antsika mpiara-miasa amitsika n'izy e mampifiry zao tisisy nanofy niaraka tamin'ny olona marobe aho a de misy omby fotsifotsy ny sisika tonga de nanaikitra ny sandroka tonga de nirasoko amin'ny anaran'i Jesosy teo ilay omby tao anaty izany niseho taitra avy eo a de mbola nandroka de hoe mpiandry ve no sa tsy mpiandry aloha e raha mpiandry atsangano tananao sany mirina fafiry ty raha mpiandry atsangano tananao zero kely raha tsy mpiandry indray atsangano tananao anareo le mirina ambony any hoe raha ny aminareo izy raha mpiandry asisoratra teny mirina fahaterina fa raha mpiandry izy a apiretony jiro hoe raha mpiandry raha tsy mpiandry izy a de apiretony jiro hoe tsy elotro indray ty olo ty zany aza mitondra nofin'olo zany ho afa tsy tiany Jesosy zany za nanofindray alina nisy natory teo ampandrina de nisy bibilava be teo amin'ny tratrako za tsy voakaikiny fa izy napatahotra be fotsiny aminy teo amin'ny tratrako a no sady lamba ray sy volo misy lamba ray sy ramba misy lamba roa zany nakiray voaloha nakiray faharoa ngamba tsy fantatro body fotsy zany de zao ny faharoa hoe nisy trano premier étage de nilay eo ambony tsy nisy nininona fa misarona lamba mainty be de latsaka tao ony aka no everin'ny olona fa maty de tsisy miraharaha efa za tsy maty fa mbola miantso azo fa tsy misy miraharaha mariko fa za de tsy mpavavaka eto fa efJKM lehilahy ilay nanoratra 5 taona tsy mbola manambady zao lazaiko anao lehilahy ty osanao hoe bibilava io a de teo mitratranao rehefa bibilava ho a de lazaiko anareo fa pozina nisy olona ny kôtikôty anao a fotsy izy teo sa voalono firy raha vo bibilava misy de pozina nisy ny kôtikôty anao a de tsy nety anao a de tonga de nalefa ny teny amin'ny kanjonao i bibilava io dorana na io sasana mpiandro manasa azy raha vo tsy manao zay ke anao ka le pozina teo mitratranao io e de milentika de mahazo ny lalan-dranao a tonga amin'ny atidoanao a de miova ny masonao ka na raha tsy ve tahaka migidro ary olona io a
dia hovany devoly manjary tsara tareha io vehivavy io. Tsy mbola piomana ianao hoy ianao midira ingany aloha manao piomana anao any Jesosy miteny aminao tahaka an'izao. Le faharoa dia lasaka tao anatin'ny ina moa nisy lamba mainty be ony dia lasaka tao amin'ny ofitrano izy dia neverin'ny olona fa maty dia tsy nisy ny raharaha nefa za tsy maty akory. Tiany Jesosy olazena amin'izany aminao le toerana mialatsiny tsy hoe manaratsy akory ny fitsekema fa tsy nahafa-po anao vao mainka koa anao tao anatin'ny maizina angamba tsy ampy finoana miantsoantso vonjeo ianao tsisy namonjy matotongety zany nofo zany dia midira ny FPVM ianao. Za tsy miteny hoe mifindraha mihitsy fa Jesosy zany milaza aminao fa tsy mahasoa fanahinao ny tany satria tsy nahitanao soa fa eto anao raha manaiky izany teny zany dia omeny Jesosy foana ny lalana. Toaranyity so dia malahelo izy ngamba sady dofiniarany atory teo ampandrina za sy ny olo tiako dia avy eo zany meno rose miloko fotsy misasaka mainty, zany hoe nilany akavian'ilay rose fotsy fa nilany akavanana mainty. Mariko fa za dia vehivavy fito amby roapolo taona mbola tsy manambady efa mpiandry lay olona miaraka amiko tsy pino FPVM. Io aseho Jesosy anao io efa miteny foana vorona problème be mihitsy ny oara va maka vehivavy anao na lehilahy afa finoana mamaolana o bro zany any nazaiky anao fa tena mila efanao totondro mihitsy zay nanambady afa finoana rehetrarehetrarehetra tsy maintsy mikorontana io na tianao na tsy tianao amin'ny voalohany fotsiny hoe tiako anao anaraka anao fa vao vita mihitsy ny soratra teren'ny fianakaviana anao anaraka ny finoany. Zay fotsiny anao dia efa miady. Fomba fivavahana mpisakafoanana gara tsisy satria fivavahana tsy manambany ny hafa ny azo mazatra azy ohatra zao fotsiny ilay rarandraisa zanaka ary fanahymasina amen. Ny anao ela be zay dia totondro ray rehefa avy eo ela loatra nareo tanao zavatra tsisy dikany tandre maka olo-kafa io ianao zao aseho Jesosy anao tsara. Ty misy rose anankiray nilany fotsy nilany mainty matsiravany mijery zany io no tiany Jesosy lazaina aminao hoe aza manambady an'io anao fa sahirana ianao raha manambady an'io afa finoana io. Miteny Jesosy ho ady arao fa tezitra aminao izy raha mbola misisika iray anao anambady an'io la tsaiko anao raha miditra ao bro zay no ten'Andriamanitra amin'izay tsika tompo mba te eo aminao zay tsangatsika rehetrarehetra. Tumba iyauna amina diuluna bukan diuluna duana dua buka ini temina unifa Susavatsua ni mangeta etana bavuki susavatsua ni mangeta etana. Vavaky tsika riavana misotranao zay Andriamanitra fa mbola omenao anjara fotoana andrinesanay ny feonao fa ny feonao rery any Andriamanitra ny feonao rery any Jesosy no namoaka ny Lazarosy tao am-pasana androany koa na inona efa maty eo amin'ny fiainanay
ny teninao Jesosy no anangana anay tsirairay avy. Mitenena araka ny fombanao Jehovah fa voninkain'ny mpanomponao. Amen. Petraka ny fiangonana. Endre havana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izao fotoana izao ny amin'ity andro an'ity falindray mifankahita amintsika ny amin'izao fotoana izao dia misaotra an'Andriamanitra koa tsika fa mbola afaka ihany koa tsika mbola mandre fa dia mbola tonga maro be tsika fa tsy hoe alefa Barea dia tany dia tsy hita fa raha nandresy teo Barea inona zavatra nitranga ny atsasaka ny mpivavaka tsy nisy fa naninona fotsiny reraka le alina fa naninona nreraka le nkitsika be alefa Barea ary magaga tamin'ny demi-finale farany teo nisy olona teo akaikinay nivoaka ny trano dia taiza ho anareo dia nakany nalakely dia natany nalakely niazakazaka dia niazakazaka miazakazaka tsisy direction fa miazakazaka fotsiny ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay ty an'Andriamanitra fa nazanana zany efa tafiakatra finale aloha dia zava-dehibe zany tsy maintsy resantsika kely aloha ndo mba hitehaka ho amin'ny Barea sora tompo. Isaia 1:20, Isaia 7:20, ny 1:20 ka hatramin'ny 12. Isaia 7:20, ny 1:20 ka hatramin'ny 12. Filazantsara araka ny Luka ny toko 7:20. Isaia 7:20, ny 1:20 ka hatramin'ny 12. Luka toko 7:20, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:9. Isaia ny pejy 420 sy 900 raha mitovy ny édition ny baibolitsika. Isaia 7:20, ny 1:20 sy ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy ndo mba miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah hitaridalanao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakany aza sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny savoton-drano ianao sy tahaka ny loharan'ny boiboika zay tsy mety ritra ary zay tarana koa no anangana ny efa rava ela ary ny naorina hatry ny fony fahagola no amboarinao ary ianao dia natao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana ho nenana amin'ny tany. Filazantsara ny Jesosy Kristy ny soratan'ny Luka toko 7:20, 1:1 ka hatramin'ny 1:9. Nareo manaraka ny tantara sa maky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy matahotra an'Andriamanitra namena maso olona ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe omerarony aho amin'izay mananady amiko ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zao sady tsy mena maso olona mba omeko rariny ihany mpitondra tena io fa manahirana izy fandrao avy mandrakariva izy ka hampasosotra aroa ny tompo eno zay lazay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny olombofidiny va izay mitaraina amin'ny andro manalina ary moa hita rehetrarehetra va izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Amen. Ray masonao manamasinana ao amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara efa fantatsika loatra ry havana tsy ho velariko intsony ny amin'ity mpitondra tena sy mpitsara tsy marina ity fa teboka ray avy hatrany ny raisitsika mba ho tadiditsika ny tenin'Andriamanitra aloha miteny zavatra kelikely ho tadidy toy izay miteny zavatra be dia be tsy isy tadidy. Teboka voalohany Andriamanitra dia manome rariny ny olo mbo fidiny. Ahoana tsara hoe ny fanontaniana mipetraka zany dia zao Andriamanitra manao ny asany ny amin'ny hoe omeny rariny ianao fa ny fanontaniana mipetraka hoe tena olom-boafidin'Andriamanitra marina ve zasy ianao. Zany mila apetraka tsika amintsika
afaka mametraka fanontaniana amin'ny tenanao ianao hoe voafidin'Andriamanitra ve sa olokolom-pona fotsiny eto sa inona ny atonga havaketo fa zavatra mandeha ho azy io ry havana rehefa fantan'Andriamanitra hoe ity ny olom-boafidiko de midina ho azy ny rariny ho anao ny tokony ho atsika ny atao hoe rariny de hoe zavatra tokony ho atsika fa nangalariny devoly ny tsy lasa atsika misy amintsika reto manana zavatra ohatra zao hoe rariny loatra ianao raha miara-mandova amin'io tany io fa ny tonga ny fizarana tsy mahazo ny anjaranao ianao satria misy zava-panahy ao ambadika zany rehetrarehetra zany teny fanontaniana mipetraka de hoe ataovy mipetraka isan'andro zany hoe voafidin'Andriamanitra ve Andriamanitra ianao fa ny mila valinao inko de hoe nanaiky zany fifidianan'Andriamanitra zany ve ako fa misy ange fidin'Andriamanitra fa tsy manaiky misy atsoan'Andriamanitra fa tsy mety satria inona ny antony mbola mifikitra ao anatina fahotana foana tsy mety miala amina fahotana tsy mety miala amin'ny faharatsiana ny manota foana ny manota ihany zay foana ny masaka ao anatin'ny saina be dia be ny olona te hanompo an'Andriamanitra fa tsy mahafoy ny fahalemeny sy ny fahadalana ry havana rehefa atao manomboka midimiditra lalina nanam-bola be dao mba hiditra restaurant lasa niditra restaurant ka tsisy any tanànako niditra tao amin'ny restaurant petraka izy bra de nomeny le serveur le menu inona tiana tao amin'le tsisy ay fa zay mba hitahitany maso teo zany mba nijerena de hoe ny zavatra hitany teo de hoe manioka ohatra ny tsaty manioka ty resy lahatra izy raha lafa manioka natao tonga ny komandy fa inona ty oay tsy tononoko ny tonony tomangazo ihany loza ka nohanina fa mividiny ny volako nisy teo kaikany teo fa zasigasy mba nifidy ankeo izy de niara-ninana izy raha zany mihinana manioka am'le version vazaha le mangazo tany tanàna ihany tsoka satria efa tao ihany de niara-ninana teo tsara be angamba izy serveur encore mantsy le izy roa zany encore am'le mba ampivray encore fa ampitodika izy am'rahalahy zay rena ny mitondra anakay mba le ty ny tsara mety